Eo anatrehan'izay firongatry ny andiam-balala izay ho an'ny eo anivon'ny faritra Vakinakaratra manokana dia misy ny hetsika fanangonam-bolana ny Téléthon izay karakarainy ny faritry ny mahakasika an'izay ary. Isan'ny Téléthon tanterahana entina manambatra ny hery ho fehidina ny firongatry ny andiam-balala ny faritra Vakinakaratra araka ny fampitam-baovao avy amin'ny primatura lefitra misahana ny fampandrosoana. Komuna enina amby 20 eo anivon'ny faritra dia hiarana totosa izany amin'ny herinandro ambony. Araka ny fanazavana no meny lehibe ny faritra Vakinakaratra Razanak'olona Paul dia vola 2 hetsy ariary isaky ny komuna no kendrena ho voangona amin'ny herinandro io. Izany hoe manome eo amin'ny 2 hetsy 17 tapitrisa ariary eo ny fitambarany ka atokana manontolo amin'ny nona Valala ho Vakinakaratra. Ny 20 isan-jato ny distrika amin'ny Mandoto ny rakitry ny Valala ankehitriny. Potika tanteraka ny voly ary misy mihitsy ny lehibe ny faritra ny olona maty vokatry ny alahelo noho ny fampitelo ny volony rehetra tao anatin'ny Raim-pimaso tany amin'ny faritra iny. Efa mitatra any amin'ny distrika Antsirabe faharoa amin'izao fotoana izao ireo andiam-balala ireo ka izay mahatonga ny lehibe ny faritra Vakinakaratra sy ny mpiara-miasa aminy hanao ny hetsika Téléthon ho famonoana aingana ireo valala ireo sy haniarana ihany koa ny tompona andraikitra mivantana ny famonoana ny valala. Mariana fa efa miakabokatra ny tantsaha amin'izao fotoana izao ary fa tiantoka ira-lavaka ho an'ny tantsaha toka tsy misy ny fandraisana andraikitra aingana. Ho fandraisana anjara amin'ny hetsika dia nisy ny fanampiana izay nomeny teo anivon'ny primatura lefitra misahana fanajariana tany sy ny fampandrosoana entina hanohanana ny asa famonoana valala tarihin'ny faritra Vakinakaratra.